faly miaraba isika rehetra manaraka tsy tapaka ny watawatagasy ny tenako androany isika de ndondray raha hitantarany ako ny fifidianana izay natao tamin'ity androandroany 16 novembre itya fa milohan'izay dia azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéo antsika ity mba ahafahana mandravana anhevitra nareo rehetra rena anaovantsika vidéo manaraka eo ary azadiny toraka izany ihany koa ny like ny vidéo tsika azadiny nareo hatrany ny miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nisisitongo watawatagasy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary androany lakamisy faina 20 novembre 2024 izay isan'ny andro manatantara amin'ity firenena malagasy ity satria ity androandroany ity no nisafidiny ireo vondrona rehetra sy ratsa mandraika eto amin'ny tany sy ny firenena hanatanterahana an'izany fifidianana izay notontosaina tamin'ity androandroany ity izay niarahana hita ary tsy tako nafenina tamintsika rehetra mo tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay ny fitokonana izay nataon'ny vondrona kandida nanao hetsika fotsy hatrany mo iretsy farany izay nanao fitakina maro isan-karazany amin'ny fanovana rafitra sy amin'ny fihamorana amin'izany fifidianana izany kinanjo nefa nateo azany izay fitakiny ireo vondrona kandida izay dia tsy nisy vokany mandraky itiny androany fa ny daty fifidianana dia tsy niova intsony taty aorina fa tsy maintsy tanterahana andro 16 novembre ny fifidianana izay ho filoham-pirenena Madagasikara mandritra ny 5 taona manarakeo nanao izay fitokonana izay mo ireo vondrona kandida izany hoe ireo kandida folo mirahalahy mba ho fitakiana amin'ny rariny sy ny hitsiny nefa toa tsisy ny aino izany fitakina izay nataon'ireo kandida folo mirahalahy izay fa toy ny rano naturaka andamosingisy hatrany mandraky itiny androany fa etsy andaniny izay fitakina nataon'izy ireo folo mirahalahy ireo nefa ny dia hita taratra fa vonina ny hiatrika an'izany fifidianana zany ny kandida Andry Rajoelina sy kandida Steny Rasolonieko izay samy nanao fampelezan-kevitra mo ireto kandida anankiroa reto ary tao anatin'ny ambiance tanteraka izany fampelezan-kevitra izay nataon'izy ireo izany ka noho izany dia tsy maintsy niroso amin'ny fifidianana isika tamin'ity androandroany ity ka andrasany be sy ny maro araka izany ny mety ho vokany izay fifidianana izay natao izay voka-pifidianana iresaka voka-pifidianana ihany mo zany isika satria fantatra fa rehefa mikatina daholo ny bureau ny fifidianana androany ity dia tsy maintsy roso amin'ny fanisam-bato ireny bureau rehetra manerana ny nosy ireny ary andrasana araka izany izay voka-pifidianana avy amin'ireny bureau rehetra ireny fa raha amiko manokana aloha hatreto resy lahatra ary mino fa tsy maintsy olarana fahatelo ihany no hazo nyity valim-pifidianana ity satria araka nireny propagande izay efa hita ary mety ho zay antony zay koa no mahatonga anireny fitokonany izay nataon'ny collectif de candidat ireny satria hita soritra fa tena matokotena tokoa ny lehilahy amin'izay mety ho valim-pifidianana izay noho izany ara mety efa fantatra mialohany ny holany amin'izany fifidianana izany fa ny fifidianana sisa natao mety larana fahatelo ny voka-pandresy amin'ity fifidianana ity satria nahoana ho iaho zao zany ny antony mahatonga amin'ny teny hoe mety larana fahatelo ny voka-pandresy amin'ity fifidianana ity voalohany indrindra dia tsy nisy kandida nanao fampilezan-kevitra tankoatrany kandida numéro 3 sy numéro 13 raha teto Madagasikara ny resaka faharoa manaraka izany dia hita taratra fa ny kandida numéro 3 no manana poids kokoa raha hoarina amin'ireo kandida izay mifaninana aminy manaraka izany ny kandida numéro 3 izay manana ny mahizy azy ary tsy resiny ireo collectif de candidat mandraky tiny androany matoa ireo collectif de candidat tsy naresiny kandida numéro 3 mihitsy tamin'io fietsiketsehana izay tolona fotsiny nataon'izy ireo izay mandraky tiny androany dia midika izany fa manana ny mahizy azy tokoa ny kandida laharana fahatelo raha eto amin'ny tany sy ny firenena mbola ao anatin'izay fifidianana zay hatrany moa tazana tao anaty serasera Facebook fa samby nandray anjara daholy na ireo mpanositra na ireo izay niaradia tamin'ny filoha teo aloha tamin'izany fifidianana izany tamin'ity androandroany ity ary samby niezaka namita ny safidiny tsirairay na dia eo aza izay fanehoana safidy zay dia hita soritra koa tamin'ity fifidianana indray mitoraka ity ny hena dia ny hena tokoa ny tahan'ny mpifidy izay tsy fantatra mazava moa mety no anton'izay sa ve noho ny olana izay mianjady amin'ny tany sy ny firenena sa ny olona mihitsy no kamo hifidy tamin'ity indray mitoraka ity manoloana izay fifidianana zay hatrany izay avy aty amin'ny watawatagasy dia miantso isika malagasy rehetra mba ho tony tanteraka ampiandrasana izany valim-pifidianana izany mba tsy sinirotaka sy ny grève izay mety hitarika amin'ny crise raha ohatra ka tsy mahafehtena isika malagasy aoka izay valim-pifidianana tena izy no avoaka ary izay valim-pifidianana mivoaka eo aoka kosa ho ekensika rehetra ka izay sy zay ny hafatra avy aty aminay watawatagasy tompoko lahy tompoko vavy noho izany ara dia manasa isika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo tsika ity ary manasa atsika ihany koa hipartage sy hizarazara an'ity vidéo tsika ity amtapaka sy namana ary manasa isika rehetra koa mba hilaiky an'ny vidéo tsika manasa atsika tanandroa hatrany mba hiabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any am'sisy tonga watawatagasy tompoko lahy sy tompoko vavy izay sy zay ny mahakasika an'ity vidéo tsika ity ka dia mankasitraka de mirary soa
Be mitiavako no tsy mio omeka me mito sasamiano tsy falavianao zao tiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tanihesa atolotro anao ty foko maleva atolotro anao Azamiangatinge anotiako